sy ny fanatanjahantena tetsy Mahamasina. Ahoana ny fomba hitantanana izany tanora manodidina ny 700 izany? Takiny ahoana ny ambiance ao anatin'ny fikambanana tanora goavana tahaka izany? Ity misy fanadihadiana iray ny ambadiky ny sehatry ny fefy Anjara Randriantsoa no nakanjary. Taona iray amin'ireo antoko-pira goavana indrindra eto Antananarivo, ahitana mpikambana tsy latsaky ny 700. Inona ny misteriny? Ohatrany ahoana ny ambiansy ao anatiny? Fefy antoko-pira goavana indrindra ny ambadiky ny sehatra. Tokantrano kely iray tsy lavitra ny renivohitra eto Ambohimamory. Enina ambin'ny folo taona dimy, tovolahy iray amin'ny taona famaranana hiatrika ny baccalauréat amin'ity taona ity. Ankoatra ny kahie, sakaizany akaiky ihany koa ny hira sy ny mozika. Iray amin'ireo mandrafitra ny antoko-pira fefy idiny. Efa hatramin'ny mbola kely ahy naniriditra tao mpanaraka amin'ny mamanay izy manko fefy. Efa taloha nanomboka efa tamin'ny 1997. Amin'ny ray ora atoandro, anainga ny tovolahy hamonjy ny fivorian'ny antoko-pira misy azy. Naombotra antsika ndeha hivory. Tsy izy ihany anefa fa miaraka aminy koa ny reniny sy ny anabaviny. Antaninandro, ato isaky ny asabotsy idina sy ny anabaviny ary ny reniny no mamonjy fianarana-kira. Ato amin'ny rihana voalohany, efa nanomboka ny fivoriana. Tahaka ny mahazatra, ao aorian'ny tatitra sy ny resadresaka, raikitra avy hatrany ny fanafanam-peo. Izy no Erika, efa ho 20 taona izay no nampikambana azy tato amin'ny fefy. Mampianatrery izy ankehitriny. Tsy moramora mitarika chorale aloha zany, fa le izy efa antson'Andriamanitra le izy, dia apetraka amin'Andriamanitra ny fanatanterahana ny zavatra rehetrarehetra, indrindrandrindra fa ao anatin'ny sampana fefy misy ny mbola tanora dia tanora tokotrany misy ny efa zokonjokony, kanefa le fitiavana manompo an'Andriamanitra, fitiavana manao ny asan'Andriamanitra ao anatin'ny sampana, dia mahafaly sady mahafinaritra mahita hoe miara-metana ny rehetrarehetra manatanteraka ny asan'Andriamanitra. Amin'ny ankapobeny, tanora 700 eo no mandrafitra ity antoko-pira niforona ny taona 1970 ity. Ny 500 amin'ireo ihany anefa ny tena mpikambana mavitrika ary miatrika ny famerenan-kira toy izao isan-kasabotsy. Izy no mitarika ny fikambanana ankehitriny. Sarotsarotra aloha ilay izy fa tena marina dia ny fahaizanao maka ny fon'ilay tanora zany no tena zava-dehibe ihany koa ahafahana mitaiza azy, fa rehefa hainao no maka ny fony ao anatina
fiarah-miasa, ny fomba fiteninao, ny fiarahanao zany, ny fahafantaranao zany dia etaetam-pony, dia miezaka ianao a mamaly an'izay etaetam-pony izay a, dia izay no hitako hoe mapety amin'ny fifandraisana. Faiza mitantana, fahaizana mandanjalanja ny fomba hitondrana ny mpikambana ary ny finoana, ireo amin'ny ankapobeny no tsy ambaradelon'ny fefy. Tsy mbola tena ampy anefa izay, tsy maintsy ahetsika sy ampienina ihany koa ny fikambanana. Asabotsy maraina ny andro. Fanatanjahantena indray eto ny resaka, Roso ny Zy, Ambomanga kely ny tanjona. Eto no atao hoe kianjanjaza maditra. Lalao anatiny eo amin'ny samy tanora FPVM no hatrehana eto. Tsy mianjela, vatany voatafahomana, avy hatrany dia raikitra ny fanampahan-tena. Baolina kitra, fanatanjahantena no atao eto, sady ho fitaizam-batana ihany koa. Dimy amby roapolo taona amin'ity 17 arivo ity ny fefy. Ity teto amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena teto Mahamasina ity no ivon'ny fankalazana. Fimakomanana farany mialohan'ny akatsehatra. Fanamfanam-peo. Ny fomba fanaon'ny fefy moa zany rehefa ohatr'izao a, dia tsy maintsy misy ny atao hoe fanomanam-panahy. Hiatrika indrindra zany le asa fitondrena filazantsara, satria izary ianao dia mila manomana tsara mihitsy ny toe-panahinao rehetrarehetra, mila maka concentration tsara, mivavaka zany a, tena hoe mangataka ny herin'ny fanahy masina, mangataka ny tompo mihitsy hoe mba ho feno ianao a, dia izara n'izay avy eo a. Dia izay no aton'izao fotoana izao hoe asiana ny fotoam-bavaka, asiana ny fanomanam-panahy, dia amin'izay ianao tena hoe concentré, milamina tsara ao anatin'ny fiderana izay ho atao rehefa avy. Vavaka. Aty ambadika efa tsara lamina ny zavatra rehetra. Tonga ny fotoana, samy mandray ny toerany ny rehetra. Izay goatra sisa isaina, fitantainana miampy fahavononana, saika ny rehetra ny natsapy izany. Manaona fahavononana. Tena vonona tsara. Tsy mipaipaina. Tsy mipaipaina, feno vavaka tsara karaka. Vonona ny rehetra, raikitra ny fampisehoana. Mandritra izany, ahitana ny haingo avokoa ny toerana rehetra. Izy no ny andraikitra ny fandrindrana ankapobeny tamin'ity fotoana ity. Za zany ny mpana conducteur général zany a, zany hoe manao régime, mameno tompy rehetra ny ekipa rehetrarehetra zany.
manle hoe tokony déroulement rehetra zany tanan'ny conducteur zany zany raha kely izy efa tsy manavao intsony ny ekipan'ny fefy matianina tanteraka ny jeo tsy nandao azy ireo raha teo ny mpijery izay tonga marobe. Panjakabentany